voalohany indrindra aloha misy ny fanolorana ny volavolan-dalàna zay ao amin'ny assemblée manomboka amin'ny talata. Ka io zany dia momba ny atao hoe zone économique spéciale zay efa namolavola-lalàna ho atolotra moa zany gouvernemanta dia hodinian'ny assemblée nationale. Ka eo indrindra zay no te ametraka ny hevitray satria misy zavatra saripady maromaro tena hivotra amin'izany hoe momba ny lalàna fametrahana zone économique spéciale zany, indrindra moa eo amin'ny atao hoe fananantany ary indrindra koa eo amin'ny atao hoe fandrarana ao anatin'ny zone économique spéciale zany ary ny momba ny ataontsika hoe ny fiodonan'ny vola ao anatin'izany zone économique spéciale zany. Raha ny fananantany ny fanjakana sy ny lalàna mifehan'ny Madagasikara amin'izao tontolo dia afaka manofa tany ny vahiny, tsy azo amidy ny tany fa afaka manofa tany ny vahiny mandritra ny fotoana lavitresaka. Ka eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana hoe raha anao an'izany zone économique spéciale zany ka manofa tany lavitresaka ny vahiny 30 taona 70 taona azo avoziny mba asikatsaina ve zany hoe tanàna vaovao zany fa ny tompon'ny tany le nanofa azy no anana fahefana feno anatin'izany zone économique spéciale zany. Ka zay indrindra ijoroana etona hoe tsy izay ny fanaovana azy ary mila mandinika lalina mihitsy ary manao antsoavy izahay ho an'ireo député mba hoe dinio tsara momba n'io fananantany io satria raha ohatra ka tsy mitandrina isika dia karazany hoe varotra tanindrazana ihany na mamorona ataontsika hoe état dans un état anatin'izany zone économique spéciale zany raha ohatra ka tsy isika amin'ny mandrara zany hoe fanjakana malagasy. Ka izahay moa dia efa momba an'io lafiny io dia efa nanolotra vahaolana zay ho arosinay any amin'ny assemblée nationale tiana hodinina satria misy ny fametrahana ny atao hoe société d'économie mixte na société semi publique zay tokony miverina mandrara fanjakana fa miara-miasa kosa amin'ireo mpandrara tsy miakina na vahiny na teratany malagasy. Tokony hodinina lalina io amin'ny lafiny vahaolana mba elatsika amin'izay lafiny hoe manjary ohatrany hoe mivarotra tanindrazana zay. Faharoa manarakaraka an'izay eo amin'ny fametrahana zone économique spéciale ka tsy hitanay ao anatin'le lalàna izy dia tombon-dahany zany hoe lara-pahamehana mialohan'ny fametrahana lalàna zone économique spéciale ny atao hoe lalàna mifehan'ny atao hoe banque offshore na banky afakaba satria nahoana raha ohatra ka mipetraka ny lalàna ka tsy vita ny lalàna momba amin'ny banky offshore dia manana endrika paradis fiscal sy famatsiana vola maloto lay zone économique ka mety manimba azy any ariny. Zay koa zany dia mialohan'ny fametrahana an'io lalàna io tokony mipetraka aloha lalàna mifehiny banky offshore ary farany eo amin'ny hoe ahoana ny fomba fandrarana dia tokony fanjakana zany zay tokony miombona atoka amin'ny tsy miankina no tokony mandrara ho développer anatin'ny zone économique spéciale io. Mandinika tsara sa zay ho lasan'ny vahiny eto ny tanindrazana misy fomba teknika io. Tiako mariana hoe mety miembotra ve aloha miembotra dia tinio tsara mihitsy miantso anareo député fa ny tena mety hodinina koa dia hoe ahoana ny fifandanjany compétitivité amin'izay eo amin'ny fiantsoana amin'ny vola vahiny sy ny fitadiavantsika ny tombontsoa ny samy malagasy ao anatin'izy. Zay koa dia tsara hodinina satria indraindray ny fomba fijery indraindray amin'izao fotoana izao fa tsy mitovitrony amin'ny fomba fijery taloha. Ny taloha zany dia raha ohatrika manana ataontsika hoe fomba fijery tandrefana tsy mitovy amin'ny fomba fijery tatsinanana. Ny andrzareo zao dia ny fiara-miasa amin'ny fanjakana partenariat miaraka amin'ny fanjakana no tena anisan'ny hoe zavatra tedaviny raha ampiarina amin'ny hoe fananantany. Ka zay zavatra zany dinina tsara ny compétitivité ny gesy rehefa mio satria fifaninanana fisotomana ataontsika hoe ireo mpamatsy vola vahiny anatin'ny gesy na mpamatsy vola teratany. Miankina amin'io avokoa zany ny avenir ny taranaka no avin'ny taranaka faramadiny malagasy eo amin'ny fampivoarana sy ampandroso amin'ny Madagasikara. Ny antony anaovako antso azy dia hoe tsy maintsy jerena ny tombotsoa isan'ny fifandanjany tombotsoan'ny malagasy sy ny mpandrara malagasy voalohany indrindra tombotsoan'ny fanjakana ary tombotsoan'ny mpandrara vahiny na ny IDE. Ireo fifandanjany tombotsoa ireo no dinina lalina ao anatin'ireo lalàna mifehy ny GDS na zone économique spéciale. Raha mandinika mantsy zahay an'ity lalàna zay napetraka io fanjakana ity dia mamea lalana ny vahiny anofan'ny tany malagasy ao anatin'ny lalàna malagasy zany. Kanefa kosa zay dia midika hoe io mpanofan'ny tany io no tompony fahefana ao anatin'izany tanàn-dehibe zany any arina any raha ohatra ka io zany natao hoe développer ao anatin'izy zay voasoro anatin'ny lalàna. Izahay ao anatin'ny vahaolona zay arosinay atao amin'ny émergence de Madagasikara zay efa nidinianay efa ela dia ela dia tokony apetraka ny lalàna vaovao mifehy ny atao hoe société d'économie mixte
na société semi publique mba ahafahany fanjakana mandray andraikitra na miara-mombo natoka amin'izay mpandrara vahiny na teratany ao anatin'izany zone économique zany na eo fandrarana zany zone économique zany mila diniany lalàna io faharoa manaraka an'izay a dia mielohan'ny fametrahana ny lalàna momban'ny zone économique spéciale de kodinina no ny lalàna mifehan'ny fivezivezem-bola ao anatin'izany zone économique zany satria saika vola vahiny ny vezivezy eo ka raha ohatra ka tsy mitandrina anatin'ireo banque offshore ka tsy mipetraka ny lalàna momba n'izany zavatra any dia manjary hanana endrika paradis fiscal na famotsiny mbola maloto ny zone économique eto Madagasikara ka zay koa dia tonga zone économique atsika tsy ho tafavoaka zay zany ny antsoava ataoko ao anatin'ity fanambarana ity raha io lalàna navoakan'ny fanjakana io zay hoentina ao amin'ny assemblée tsy mety aminay io tsy mety aminay satria mbola fomba fijery ohatra ny tamin'ny troisième république io zany hoe raha ohatra malalaka loatra libéralisation extrême mantonga atsika ny zone économique dia mety lasa tsisy ajanytso tsisy atsotsony ny tanindrazana ka zay tsy mampety an'io zay zany dia mivoy firekevitra vaovao ao anatin'ny fametrahana zone économique io hoe ny atao hoe socialisme libéral zany hoe miara-miombonatoka ny fanjakana sy nisy tsy miankiny ao anatin'ny fandrarana an'io io tsy misy an'izany io atika zao atao amin'ny chapitre premier misy hoe mission attribution de administration de l'ASES io zany a dia fanjakana io fa io a dia misupervise na manao fandrindrana ny zone économique spéciale zay mame alalana ny développeur rehefa avy eo atony développeur ty développeur andeha andrarao anatin'izay io développeur io dia mety orinasa vahiny lehibe afaka manofa ny tany eto Madagasikara satria zay ny feheziny lalànatsika io zany rehefa avy eo no afaka mampanofa indray rehefa avy eo ary manana fahefana felo ao anatin'ny zone économique spéciale io no tsy mampety an'le izy areo tsy ekeny emergence Madagasikara satria le fanofana ny tany amin'ny vahiny na amin'ny sehatra tsy miankina na amina fanjakana vahiny hafa dia midika hoe na dia ampanofaina azy ao anatin'ny lalàna midika hoe anyariana any le tompon'le mpanofa tany no lasa manana fahefana ao anatin'le izy dia dika zay ce sera un état dans un état renouvelable le izy tsy ao anatin'ny sotiavina malagasy ny hoe ampanofaina lavitrezaka vehively malagasy zany hoe varotra tanindrazana ihany ny vahaorana hoentiny emergence de Madagasikara dia hoe développeur eo amin'ny io zavatra io dia fanjakana ihany aloha fa ny fanjakana dia afaka miara-monatoka amina développeur vahiny zay hoe société d'économie mixte semi publique dia miaraka mandrarao anatin'le zone économique ny vahiny sy ny malagasy zay am'izay fotoana zay tsy mipetraka intsony hoe varotra tanindrazana hoe nampanofaina lavitrezaka dika zay hoe tsy afa tsisy olana ntsony na tsy mampanofa ary am'izay zay ny tedaviny investisseur asiatique zay surtout Chine ny any amin'izareo zany saika société d'état daholo no miasa zany hoe société d'état miara-miasa amin'ny miara-monatoka amin'ny mpandrara vahiny zay le économie mixte na semi publique zay zany ny tiany emergence apetraka hitsondrovana ny taranaka faramandiby eo anatin'io mahasamafy azy amin'ny atao hoe zone franche industrielle dia voalohany aloha manana fahaleovan-tena avokoa ny asa rehetra ao anatin'izay faritra afaka am'izay tsy ny industrie fotsiny na textile fotsiny fa na ny banque na ny tourisme na ny culture na ny santé dia afaka aby daholo tanàna vaovao mihitsy le izy ireo zany dia voarindra ao anatin'ny hoe fifandraisana ara-bola amin'ny vola vahiny daholy ary io zany a dia ohatrany hoe faritra ivelan'ny Madagasikara nefa ao anatin'ny Madagasikara fa activité économique amin'ny akapobeany le izy ao